Ilay ora fahatelo. Ilay ora fahatelo raha tsarovina sy ambara dia tsy adino velively na atao ankilabao fa fotoanana alahelo no ranketina tantara eran-tany efangely tsy ho tola na ho lao fa lay zanak'Andriamanitra zay nirahina hamonjy na havita fahagagana na hasitrana ny maro moindro fa voaviravira kizy indray no mila vonjy hanjo dia tsy mba nahona eny tsy nisy sahiniao Andriamanitro nahona no navelanao irery raha nizaka mafy indrindra ity tokanao voafidy angatsy nisy fomba hafa hamonjena ny olombelona ka ny ozo-pahafatesana no navelanao handidy tao anaty fahaterena indro fanafony iray koa tsy nisy nizaniza azo ny niantorahana fa ningidy pahorina mafy sy namaivay no nianjady hatramin'ny ainy mba ho sandram-panafaha fa nanaiky ny orsetraina tsy nanangana ny feony toy ny zanak'ondromora entina mba ho vonoina ka dia nety ho ratrain'ny fahavalo ny tsy leony niaritra ny mpanakora mba hatao solovoina ora sarotra indrindra ilay ora fahatelo rakotraizina ny tany tsy nisy ako ny taraina ka ny feony anjely aza dia tsy rena melovelo ampionina ny fony voa mafy noratray he fihetsika mahery no natao handrobizana ity masina sy toro no velezina nasina tsy niantrana kely akory na nahiny izy efa vizana hamahara no triko fankalana habibina eny maizina ny tany tsy nisy hirika nangirana na ny zava-boariko dia tsy nandry ny sampeo fa voatendry ny tantara ka tsy azo ny odovirana ho alay tompo tia indrindra dia navelo mirery teo kampeo indro miantaona no linjaina nako mafy Andriamanitro aizy ianao no midifo lavitrahy nefa ange ny fahavalo tsy mitsitsy famandrafy mba hamono hahafaty vonina ny andatsatra haniezaka natao dia ny sento ny toloko rehefa izay no sitrakao dia tsy ahy ny andala koa ny tiako mba atao dia ny hametraka ny foko hoe ho an-tananao liraiko tompony aina sy fanahy